Miarahaba ansika vahoaka malagasy rehetra, indrindra fa ny vahoaka malagasy izay monina sy miasa ao Mananjary, faritra Vatovavy. Miarahaba asika rehetra tompoko. Misy moa ny fotoana anginana dia misy ny fotoana itenenana. Ka eto dia tonga amin'ilay fotoana tsy maintsy itenenana noho ny toe-java-misy mifamaofao, toe-java-misy maro samihafa. Raha vao nanomboky ny fifidianana ben'ny tanàna iny dia tafapetraka ny dosien'ny kandida mifamomba rehetra nanerana ny distrikan'ny Mananjary dia tonga dia voasambotra i receveur Paul Wilfrid kandidanay tao Kianjavato. Andalovako fotsiny iny satria sorako ny vahoaka ny Kianjavato fa na dia ny soketana azy izy hoe nihinana volan'ny poste tao Kianjavato dia gadrainao an-tanimora-Antananarivo izy amin'izao ary tsy mbola misy ny fitsarana. Lany foana izy misaotra ny vahoaka ny Kianjavato any amin'izany. Vita iny fa raha dia nandeha moa teto ny fifidianana teto Madagasikara, ka rehefa nandeha ny fifidianana dia saika nahitan'ny kandida Irmara anomalie daholo fono ny maire mifamomba ary tena saika mitoriana daholo teto Fianarantsoa. Eo anatrehan'izay dia nangala avoka moa zahay ho an'ny kandida mifamomba ary isorako i maître Rojo fa tena voaharo 100 isan-jato ny kandidanay izay voatory saika 100 isan-jato. Akory anefa ny atairana fa rehefa vita koa ny teto dia nisy anaky 5 be zao nampiakatra cassation dia ny maire Rol Larson commune Vohidroa district Anosivarika, maire Manina Andranomavo, maire Patika Ambodinonoka ary maire Angelos ao Anosiparihy. Efa maire Marco koa tao Marokarima. Efa vita ny fisaranany maire Marokarima io tamin'ny zoma teo dia nivoaka ny didy disqualifié hono i maire Marco, izy maire Manina no niaran-tsaraina. Maire Manina amin'io zay mbola ataoko hoe migadra a Fianarantsoa no ny resaka kolokolo tamin'ny Bianco dia nitsarainy paky dia mbola MD ao Ankazondrano Fianarantsoa. Zany hoe ny tiako lazaina dia nagnino loatra zahay mifagnomba no ilana vanina ilana sotasota sahala amin'izany. Ka eto zany dia mahita aho fa ny Irmara ro manakorontana firenena, ny Irmara ro mila ady, ny Irmara no tsy te hagnaiky resy fa te hagnano barofo eto amin'ity firenena ty. Iaho ngamba dia fantatra rehetrarehetra fa député lany tamin'ny agnarana firaisan-kina. Ka inoako fa sy olona ohatranay na olona toagnanay no andeha hangala bato na hitahirika amin'izany. Raha sy laza ohatra maire Marco tao Marokarima, bureau de vote folo ny tao 7 tamin'izany nandresenay aby, nandresenay ary tena fandresena ny ezinezina 846 voix ny décalage de voix. Ka eto zany dia mba manaitra ny tompona raikitra mahefa, manaitra ny mpisara tao amin'ny conseil d'état mikorontana ny fiarahamonina aty Mananjary amin'izao noho ny nataonareo. Ka ho tompona ny raikitra zay nahita ny fomba hoe inona ny tsy mety nataon'ny maire Marco rehefa nivakinay sary le didy sy misoratra ao akory ny antony disqualifienareo anazy. Mbola sy ampela-tagnanay ny didy makasika ny any maire Andranomavo fa mino fa aorianany vaovao zao, aorianany ty réaction ty dia ho azon'ny avocat ny résultat tao makasika ny maire Manina Andranomavo dia ho hitansika eo indray ary mbola ho taterina eto ny fandehany. Nanaitra ny maro moa le hoe ny fifagnantonana sy VPS vice-président Sénat misahana ny faritra ansimo, son honorable Nicolas Rabe Mananjara.
Ka rehefa niresaka zay SVPS dia nampafantariko azy hoe manomboka ataka izahay président ka mba raisiny andraikitra ao fa maro koa ane ka disqualifié dia miteny moa izy fa handray ny andraikiny dia miandratsika. Ka eo indrindra no iverenako satria nanomboka tamin'ny 2 avril tamin'ny famokafana ny colloque régional ane izay sy sénateur no efa nifampiresaka. Ahoana moa sy fampiresana satria samy mpitondra homananjary ane. Ahoana sy fampiresana satria cérémonie ray ihany ange novonjeny. Dia nanomboka teo za nametraka afatra taminazy président zaho misy dialeako sy maintsy ataoko agny Fianarantsoa. Misy fanadinana ataoko agny de hiatrika fanadinana aho ka manomboka 3 avril ny fanadinako ho an'ny rehetra zay niatrika ny samboady tao mananjary angamba de nahita fa teo daholo ny ekipako grand complet ary i sénatora no nasaiko nampita afatra amin'ny vahoaka hoe sy eto izy fa misy andraikitra nandeha natao. De ny fianarako moa zany satria zaho manohy fianarana aty amin'ny université ny Fianarantsoa ka sara ihany ny afantaranareo an'izany fa misy masina sasany de milaza efa fantany meloa io fa io izy nisitry belona tamin'ny samboady sy atompo agnatina fagnadinana ny mpianatry ny université ny Fianarantsoa. De miatrika fagnadinana tia amin'ny anjery manontolo ako mahafantatra an'izany ny mpampianatra rehetra ary maro migaga mahita anao ay le député ty mangala fagnadinana eto aminay ka sy olo mpanohitra na fa olo pomba ny TGV, olo pilelaka ny TGV fa seko angamba manomboka mahasorenanareo no mahita naha mifagnantona amin'ny VPS. Mety amin'ny tany nareo hoe iza ny ao ambadika ny io rehetrarehetra io, ny ambadika ny io rehetrarehetra io kosa de leo azava fantatra nene izy io ireo député irmara de sisa afa bela sisa afa miala amin'io fiatakena anay mifagnomba sy io indépendant atake rehetra eto Madagasikara io na ny agny Vatomandry na ny agny Farafangana. Ka eto dia mba mianso ny conseil d'état mba handinika tsara satria mbola misy efatra ny anay agny mbola miandry ny résultat zahay hoe inona koa no hitanareo magnaraka. Anareo ane ka sy olona mandasa bato taty anareo ane ka sy olona mahita ny raha misy aminay aty zany meramanina nataonareo hiakatra amin'ny fitondrana zany ao maro karima olona efa nalohany vahoaka taty ane zany alaivo sarenseny hoe amina commune kely anankiray 846 voix ny décalage resy fezay izy amina bureau de vote rehetrarehetra taty Mananjary afasy tao maro karima afasy amina bureau de vote ray. De ho izy nareo androany ity miakatra fa ty disqualifié mba nandinika ave nareo ray minitra akory ray minitra ao hoe mba hanahoana ny fiarahamonina ny zany olona zany ao maro karima. Nareo agny ro magnakorontagna ety fa zay taty de fa nanomboka ny lamina efa sambina faly daholo ny vahoaka fa nikorontaninareo agnatina ny ray mpimaso. Ka mianso anareo ny didy avoakanareo hoy ny olo dia sy azo valozana, ny didinareo no mety sy azo valozana fa ny réaction'olona kosa sy mivotana. De inona zany ny ilainareo didy sy azo valozana de ho avy ndray ny beboty ho alefa ndray ny gendarme de ampiady anay sur préfet ndray zany nareo. Magnino nareo sy manao raha ohatra an'io eto amin'ity fireneny ty, fireneny raha managna ty. Ka mba mianso anareo aho mba dinio tsara ny didy ho avoakanareo sy ny mety ho voka-drasiny agny amin'ny fiarahamonina. Fa atreto de milaza aminareo aho fa sy miteraka tombosoa velively ho an'ity distrikany Mananjary ty ny didy zay navoakanareo. Koa dia asipy ny teny ampony malala ka nasipiko ny anazy zay ho anareo amin'ny conseil d'état satria taty amin'ny faritany Fianarantsoa taty amin'ny distrikany Mananjary tagny amin'ny bureau de vote isam-pokotany tagny de efa vita ny fifidianana nanapa-kevitra ny vahoaka olona resy ny akarinareo hitondra olona resy ary resy lavitra be. Anjaranareo feo ny fieritreretanareo mba enoy fa mino fa matonareo tonga mpisara de mba olo managny maizy anareo any
mba managny maizy azy nareo, misy maizy anareo, matoa tonga am'zany toerana mahampisara anareo zany. Iverenina kely anareo mpagnasasy hoe aha, efa amilambany izy amin'ny VPS, tompoko iaho aza ampidinareo amin'olo isanandro. Fantako fa tsy mahafaly anareo ny fihavanako amin'ny VPS, fa zay no izy.